Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alahady fa 7 ny volana oktobra ity ary misaotra an'Andriamanitra isika mbola nomeny tombonandro indray ary tombontsoana fahatsika mandray ny fahasoavany alohan'ny tirantsika ny amin'ny mofonainany io dia hivavaka isika. Ry Tompo-Andriamanitra io mbola misaotra anao izay any amin'ny fitahiana sy tantananao anay, misaotra ny amin'ny fanambinanao anay ihany koa, misy matoky izay fa eto anilanay mandrakariva ianao manilotsaina sy manoro hevitra anay mangataka aminao ary teny manoloana anay anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe tombo-kasen'ny teny fikasana natao, tombo-kasen'ny teny fikasana natao. Nalaina amin'ny Matio 7:20 manao hoe fa dia ranovana loatra amin'ny fanahiko toy ny efa ho faty, mitoera eto ka miaro tory amiko, amen. Raha tsapan'i Kristy fa tapaka ny firaisana tamin'iray dia natao izy so amin'izao maha olombelona azy zao dia tsy haharitra ny ady fanaovana amin'ny herin'ny maizina. Efa nitsingilahila izay ho anjaran'ny taranak'olombelona tany amin'ny hefitry ny fakam-panahy. Mpandresy Kristy tamin'izay ankehitriny dia tonga mipaka fanahy ho amin'ny tolona farany mahatsiravina. Efa niomana ho amin'izany Satana nandritra ny 3 taona niasan'i Kristy, mifanandrana aminy avokoa ny zavatra rehetra. Raha tsy mahomby eo izy dia very ny fanantenana ho tompo ho an'i Kristy ary ny fanjakan'izao tontolo izao. Ary Satana dia voazera sy voaroaka, nefa raha mety ho resiny Kristy dia anjara fanjakan'ny Satana ny tany ary ho ambanin'ny fahefany mandrakizay ny taranak'olombelona. Eo anatrehany mety ho vokatry ny ady dia feno tahotra ny fisarahana amin'Andriamanitra ny fanahin'i Kristy. Lazain'ny Satana taminy fa raha natao antoka ho an'ity zao tontolo izao ity izay feno ity izy dia ho mandrakizay ny fisarahana. Iray vola amin'ny fanjakan'ny Satana izy ka tsy ho ray intsony amin'Andriamanitra. Nasehon'ny Satana tamin'ny mpanavotra ny toe-javatra teo amin'ny lafiny manjombona indrindra satria nandahanao ny vahoaka hozy izy izay nilaza fa ambony hafa rehetra amin'ny tombotsoa ara-nofo sy ara-panahy. Mitady hamono anao izy dia ianao izay fantatra, izay fototra fohy be sy tombo-kasen'ny teny fikasana natao taminy amin'ny mahavahoaka manokana azy. Ny anankiray amin'ny mpianatra ao izay miaino ny fampianaranao ary anisan'ny voalohany teo amin'ny asan'ny fiangonana dia madika anao. Ny anankiray amin'ny mpanaraka anao mafana fo indrindra dia andao anao ny olona rehetra nampiorohoro ny tenan'i Kristy manontolo izay hiemotra ny eritreritra ohatran'izany. Andefina ny fanahiny tokoa izany hoe ireo izay nizaha novonjena, ireo izay tiany indrindra no iray tetika amin'ny Satana. Nahatsiravina ny ady, ny tambesatra mafy teo amin'ny Kristy ny fahotan'ny olona ary nanamontsamontsana ny fiainana ny fahatsapany fahatezeran'Andriamanitra amin'ny fahotana. Jereo izy mandinika ny vidiny tsy maintsy nalohan'ny fanahin'ny olona noho ny hamafin'ny ady dia nipahanjana ny tany mangatsiaka izy. Toa hisarika azy tsy ho voasarika lavidavitra kokoa indray Andriamanitra. Dia hitantsika amin'izany fa niaina fotoan-tsarotra tokoa Kristy. Mialohan'ny nanomboana azy tamin'ny fijaliana, nalemy ny fanahiny, betsaka ny zavatra nanjady sy ny eritreritra rehetra misy rehefa nisaraka tamin'Andriamanitra iray. Hitany ihany koa fa miasa mafy Satana amin'ny lafiny zavatra rehetra mba hampandamoaka ny fanavotana ny taranak'olombelona kanefa nijoro ao anatin'ny mission sy ny fanavotana rehetra tokony atao izy. Izany dia ny fitiavany antsika tsirairay avy. Irina dia mba tsy ho adinontsika anie izany fa hitoetra amintsika mandrakariva. Amen. Rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Dia misaotra anao ny amin'ny fanavotana sy ny fitiavanao anay, ny aretanao hatramin'ny farany mba tanteraka ny famonjena anay. Mangataka aminao izay mba handrotsanao fanainao masina aminay tsirairay avy ka hitondra tena tahaka ny
tahaka ny fanahazo ny famonjena tokoa izahay, ary andray siana avao mandrakariva azany fanoloran-tenanay eo aminao zany, aminaran'i Jesosy, amen. Sapiaro